ia ny zavatra azoko lazaina aloha fandaniam-bola fotsiny iny conseil des ministres décentralisé hoy izy ngahy andriny rajoelina ny zavatra natao tanina fandaniam-bola satria ny tena objectif ngahy andriny rajoelina ny diany tany toliary dia zavatra natao voalohany ny objectifany momba ny base toliary zay ny tena zavatra nandehana tany momba ny base toliary faharoa manaraka an'izay ny hamodoka tanteraka ny politikany sy tena rehetra fa manina ny tena zany tena izany aho satria isaky manao kabary izy tsy misy mihitsy fotoana nanankiray tsy mitenenany ingahy anjony rena rajoelina ny famperana zavatra tiako tenenina am'izay raha ny lalam-panorenana mijerena izahay avao fanorena no natao hanakina fa nomeny lalam-panorenana fahefana kosa ny mpitondra sy ny maro anisa hampandroso ny firenena hanana fahefana ny volam-panjakana ka raha tianao teneniko kely aloha ny zava-nisy tao atulia dia tsotra araka teneniko teo fandaniam-bola mpanjakana fotsiny natao tany atulia ray faharoa manaraka an'izany na tsapa mihitsy ngay rajoelina fa tsy ilainy vahoaka ny toliara ny base toliara teo tsapany hoe tsy olo vitsy zany fa ny akabeazany toliara ray manontolo dia manohatra ny base toliara na tsy mila anio base toliara mbetsaka izy nanao kabary tao toliara mbetsaka izy tsy mitehaka an'olo rehefa miteny anio base toliara eo izy eto ambarako amin'ny vahoaka malagasy rehetra fa raha vonany ny ona tamin'ny mpanohitra amin'ny base toliara izy sy nampiantso manokana an'ireo zay nandray fitenenana zay ny tenenany ny confirmevany colonel fanapera aniny vidéo zay ataony hoe sarotra moa le teny nataony le aliky ny raiko miteraka sy reny miteraka raha zasy colonel fanapera no hanoana base toliara zavatra tiako tenena de za mbola tsy fotoana moako an'izany rehetra zany andra fa nisy fihonana ary ny prépare iny fionany ingay rajoelina tany akilimaliniky iny hoe mandraisa fitenena nareo mpanohitra fa natsoiny manokana fa androany mbola tsy tenan'izany mamifampiandro zahay am'izao fotoana zao zavatra anankiray tiako tenena de zao mampalahelo ary tena tsy haiko tsony teny malagasy atenany ty zavatra ty fa ohatrany tereny ngay rajoely na poteny ngay rajoelina conscience personnelle ireo ministre hatramin'ny premier ministre handeha handainga raha tsy teny fotsiny eo zavatra nisy tao akily maleniko vonteny ireo olona reo hoe raha teny ho adinareo any amin'ny 60 à 100 mètres any hakanareo andreo minéral reo fa nefa ranona eto 15 mètres monsieur le ministre mitenenanao de iny ministre ny mini mahay miaiky
aniny ministre iny banque mondiale sy FMI mahay fa nasana andaingy teo anatrehany vahoaka malagasy monsieur le ministre hoe 15 mètres ihany sy fantatsy monsieur le ministre fefanao vahoakany base hoe mbola tsy fitrandrana akory a fa 5 à 40 mètres mikosy dikan'izay any manomboka 40 mètres 60 mètres 100 mètres any no akanendro minéral reo fa mbola tsy mitsandraky zay fa mahita 40 mètres kosy 50 mètres kosy ananako vidéo ary omeko anareo rehefa tsy ministre iny mihitsy no diso fa poteny nga rajoely conscience reny olona iny koa premier ministre tonga ta fefa nihoana tamin'ny mpanohitra zany ny base tsisy an'izany mihitsy iny koa ministre ny environnement zay antsoina rapitso miteny rey koa izy hoe ireo baobab reo tsisy baobab ao ranobe mbola ny amafisiny ministre mino fa tsy baobab ao ranobe tereny radio devant public ao miteneny anao za sy teny randrenasolo miaiko de manambara ho fatapoko ho fatapireneny ho fatatsy ny vahoaka malagasy rehetra raha vonina ingay radio ka hidinany miaraka amiko raha tsisy baobab eo midémissionna tsy manao politika averiko za sy teny randrenasolo miaiko raha vonina ingay radio hidina amin'io périmètre na voakanareo ka raha tsisy baobab na ala baobab eo midémissionna tsy manao politika cité zaho cité nyrandrena solonyaiko raha 15 mètres fotsiny no hiadinareo any minéral de midémissionna tsy manao politika cité fa maninona mandainga avoaka malagasy ambarako eto ny teny anao raha matoa ambassadeur ny américaine teny nataonao hoe raha vao tsy manara-dalàna io fitsanjana hataon'ny base toliary eo de mijanona izahay eto tazomiko ny teninao fantatrao fa manomboky mandainga reo olona reo ary manomboky tsy manara-dalàna reo olona reo miandry a hiditra ave ny orinasa amerikana satria misy baobaby eo misy lalàna nationaly misy lalàna internationaly eto miandry tentsika mianadahiny hoe raha tsy manara-dalàna andreo matositeny zay tsy hiditra zay zavatiako teneny kasika ny raharatany ato misy ale fampisoana fanara-potoana am'de séance ao amin'ny mpanohatra non tafiditra tao anatin'ny ladiniky ny mpanohatra ane dia io lalàna velona eto a Madagasikara ary inte 3 jours na 3 séances isam-bola nanaovana an'io dikan'izay zany a amin'ny fivorina ara-potoana zay ataona itia misy eninandro eo zany nanaovana zay zavatra zay marina fa ny teny ny filohana antemeram-pirenena fa tsy anjara raha ny lalam-panorenana no hametsaka ny ordre du jour ny lahadiniky ny mpanohana mandika lalàna izy afaka jereny satria olona mianatsy iny olona mahay lalàna iny fa tsy izy no haneriny fanolerana fa niantso ataonay interpellation zao ataonay rapide io tsy mitovy am'le question apetraka am'ireny fiantsona ny gouvernement fa ty zavatra ty tsy maintsy mitaky ordre du jour mazava tsara fefa nandevanay tany le ordre du jour ary voaky maraina raha nySG ny antemeram-pirenena nandefa taratasy taty amiko iny nanambara mihitsy ny SG ny antemeram-pirenena hoe ity ahoana ny ordre du jour nareo izy za olona mirespecte lalàna jerevo tsara iny taratasy nalefako tany aminareo iny
fa mazava tsara ny olo du jour zao de misaotra moa izy andao fa karakarainay fa raha pitso isika no ahitan'io fa raha io kosa aloha tsisy de voakitsakitsaka ny lalàna velona eto a firenena tsy izy ny nakitsakitsaka an'izany fa ny filoha ny andemeram-pirenena izay andro mpanjakana manana ny mahaizy azy io andro mpanjakana misy an'ireo solomarom-boaka reo na iny règlement intérieur iny na fitsiboka anatiny izay nisina fanovany iny dia namono hasina io andro mpanjakana le satria député de Madagascar ireo fa maninona ny tsy afaka manao tatitra toerana hafa zareo fa za mahalehibe mpanoatra tsy tratra an'izay vo vity zao io interpellation zay ataona io mazava ho azy fa tereny lalàna koa mahalehibe mpanoatra hanao tatitra mbô ary tsy mety hisy zay fa rapitso raha ny lalàna jereny tsy maintsy averiko raha ny lalàna jereny tsy maintsy alefa mivantana amin'ny aina aman-jery ny fanjakana teverma io zavatra atao rapitso raha tsy mandeha io de fandikandalana ndray zay fa fahatsapako azy sanatry ny vano aladiny lera tsy resaka fiantsona fotsiny fa hitany lalàna fa io zavatra atao ao tsy resaka kilalao fa zavatra iainany vahoaka zavatra manera ny vahoaka fa isahiranam-bahoaka no hotenenina mandritra ny fotoana asa tinona fa zany elefera zany misy gapona milliard be debe tao da ona tsy ampisy elefera de tsy apetraka ve fanontany izany ile ze pasy zany aza dinona fa ny filoham-pirenena dia frantsay maha frantsay azy ny mandeha any amin'ny ile ze pasy de mitady visa aza dinona fa mitady visa ny fandehanana amin'ny ile ze pasy ka hangataka visa ve ny filoham-pirenena sa hampiasa passeport maha frantsay azy zany ny fantanina tokony hipetraka hoe enao ny tena hoe filohany malagasy handeha hangataka visa ve ianao any amin'ny préfet-ny la réunion sa handeha ianao hampiasa passeport mahazany fa zany zavatra zany enjeu am'izany ny fiandrianam-pirenena ary mato ingahy andronirana zao tsy mahasana angata fantany tsara mihitsy ny lalàna ny fahazahoana nationalité frantsay satria raha vo manotorana fotsiny ny fiandrianam-pirenena ny tombotsoan'ny frantsay tonga de résile iny nationalité fa ny Comore tonga de meta fa taloha izy a sahary ny derako azy tam'izany fa rehefa navoaka ny frantsay attention misy an'ity ahoana moa ivany dossier-ny guerre duel zany re zavatra mivoaka reny tsy zavatra mivoaboaka fotsiny fa matoa mivoaka reny dia ny frantsay mihitsy namoaka azy hoe moramora ianao ny guerre duel nanomiko teo izy tsy nasany teny ka tsy atao communication fotsiny le izy fa mila mpahafantarina vahoaka malagasy ka resaka base tuga monsieur le ministre tsy mahafantatra koa hoe ty baobab tiany baobab rany be fatany amin'ny manapetro zany rehetra zany hoe ny misy ny environnement tsy mahalala zany ary anisany zavatra mafana be tao firenena izany zavatra zany ka de zay ny antony nyantsona any zareo tsy afaka tsy ho tonga izy zareo
satria raha ny tokony ho izany e raha tena miaina tsara na mankatò tsara ny lalam-panorenana ny antemeram-pirenena de isaky ny 5 andro faritany lalàna no fiantsona ny exécutif eny misy ve zay sa tsy misy fa ny tompoky de tsy misy raha tena hoe mijoro tsara ny bureau permanent mijoro tsara ny député rehetra tokony isaky ny 5 andro antsonao zareo miany Maurice tena mirespecte an'izany firenena hafa mirespecte an'izany eto Madagasikara matahotra an'izany satria matahotra itsikafona zareo amin'ny fahasahiranam-bahoaka zay ny teneniko foana hoe fa diso repère ny vahoaka malagasy ka izany zavatra zany ny ampy somagmoaka raha tsy ho tonga ry zareo rapitso de fandikandalany zany lasa kitsakitsahana ny zony vahoaka malagasy rehetra satria solo tena mbahoaka reo handeha miantso misy fantanina tena apetraka amin'ny fahorim-bahoaka amin'ny zavatra makarano-bahoaka am'izao vanim-potoana iainantsika tena masahira ny vahoaka malagasy non le bilan ny tsotra raha nome bilan ny vahoaka ny gouvernement tatsika dia ny volaniny vahoaka malagasy miteny azy ary na zareo any miteny imbetsaka ingay antiny radio le miteny fa tsy mihinana iteny sanantsony ny vahoaka malagasy ary aza dinomy fa miakatra ny vidim-piainana am'izao fotoan'izao fa tsisy mesure no etiny fanjakana na mba hafana hampamaivana any fiakara vidim-piainana mesure tokony napetraky zareo fa ratsy fampiakarana ny salaire sisy zany zikaloha nandritra mipetsahany ingay anjidirajoelona zay indray mandeha nampiakatra karama fotsiny izy ary misy fotoana izy nampiena karama fa tsy nampiakatra koa fa nampienaka zay no itenena koa manampitsotraka ny fiakarany vidinentana rehetra izay ilainy vahoaka malagasy manampitsotraka ny tsy fisiny énergie ny tsy fisiny fatapa-jiro matetika manimba asan'olona be dehibe ihany manampitsotraka ny fampiteany lalana reny zavatra reny bilan rehetra tonga de miantefa tanteraka any anatiny volaniny vahoaka malagasy sy volaniny gouvernement no tsisy matsiro fa ny volaniny vahoaka malagasy zay no itenenako raha iny politika akapobe ny gouvernement ny présentena taminay iny toko de tsisy tanteraka na anakiray zay ny antony antsonanizy rehetra tsirairay hantanina hoe nareo nte ny maho ty politika akapobe ty ny fototra napetranay a dia pile anaky telo reo pile reo nefany a tsisy tanteraka na anakiray enareo nefa nomena fahefana hampiasa vola mpanjakana hampandrosona Madagasikara nefa miainaka itsika le gouvernement avait mis la même équipe à ça l'émotion de censure de maniement non raha ny lalam-panorenana jerena dia zavatra anakiroa ny teneny lalam-panorenana rehefa azo tsapahitananao izy ny tsy fahombiazan'ny gouvernement de tereny lalam-panorenana ny filoham-pirenena hanaisotra
any prémisy raha ohatra tsy vitan'izay de mila mametra-pialana izy fantanina mipetra ny tsy fambiasana ve tsy azo trapahitana na fotoana fa tsy tanana itso no mitsapa tsy fambiazany gouvernement fa nikibo ny vahoaka malagasy telopolo tapitsisa amiko zany tsy hitadiavana solom-bavam-bahoaka fa ny lalam-panorenana nanome fahefana ny filoam-pirenena eo tonga de manala ny premier ministre na amin'ny tany républicain sy démocratique ny tena ny no ny démission zay zavatra zay fa tsy hoe terena fotsiny izy ty lasa izy ny paye ny vahoaka malagasy ary ao anatin'ny vanim-potoana izay tena mampalahelo fa tena betsaka mihitsy ny vahoaka malagasy maty any am'hôpitaly maro ane ny marary mandeha mody fa tsy afaka mitsabontsony maro ane ny orinasa namony tena ny tompony satria nalainy banky very ane le tenin'ny tantsaha mpamokatra lavanily hoe lavanily manefa za mahafantatra namana rehetra miverina ty olona na vita vidy 4-4 manana trano misy panneau solaire tsisy tso miantona tongava teto Antananarivo vitady asa ina ny asa tady sécurité zany rehetra zany zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao ary misy tatitra navoakany banky fohy be izay nylazana hoe ny tsy fambiazany tanteraka ity gouvernement ty ka reny tatitra reny tsy tokony andehandeha eo koa radiona tsy sao de ile radio sao de hiteny koa hoe tatitra avoakany banque centrale io hoe tsy hoe kely koa io satria mampo tsy hoe kely foana le izy itya banque tsika eto a Madagasikara zay Satrato.